rehefa niverina nisokatra tsikelikely ny skate park raha avy nikatina tanteraka nandritra ny herinandro maro na izany aza nefa dia ireo ankizy milalao skate ihany ny mbola miditra ao ary amin'iray oratoandro dia efa mikasina ity toerana fialamboly ity najanona ny fanifanatoerana nakatina koa ny toeram-pisakafoana 100,000 vola maty hatramin'izay sisa no miditra amin'ny ankehitriny 10% angamba no hoe ampidirinay amin'izao raha mbola mitohy aloha ny coronavirus dia tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisinay efa eo ampandiny analyse mihitsy zany zay amin'izao satria ny ankizy miasa atao aminay no tena samy impacté zany zahay satria raha tsy misy vola ampidirinay tsy afaka mandolo karaha manikasa ihany koa zahay zay ny zavatra tsy irina indrindra satria ilainay daholo ny ankizy ireo dia tsy te tonga amin'izay zany zahay mpiasa maro indray no very asa tao amin'ny toeram-pialamboly eny Masay noho ny fihibohana sy ny ame anara-pahasalamana vao nandray fepetrany governemanta dia nikantona tanteraka ihany koa ity toeram-pialamboly ity ary tsy mbola niverina nisokatra hatreto mizarazara ny hevitr'ireo mpampiasa sy mpisitraka ny fisian'ireny toerana fialamboly ireny manoloana ny fepetra tsy maintsy niraisy ny tompona andraikitra aleo avela isokatra satria mila mientraîne le mpilalao an'le izy ny tena marina aloha raha ny hevitra zany amin'le misy an'le ame anara-pahasalamana n'le resaka coronavirus dia mbola tsy tokony misokafana mihitsy satria mahavory olona be dia be raha vao misokatra ao daholo ny karazan'olona rehetrarehetra ny ankizy ny olon-dehibe ohatr'izany dia izay ny hevitra anisan'ny sehatra samiandry izay mety ho fanampiana entin'ny fanjakana ihany koa ny toerana fandraisan'olona sy toerana fialamboly izay anisan'ny mamorona asa eto Madagasikara